Tsara mbola rajona manany sy ny famonoana ankolakazy any amponjany vadiny. Fanovana gouvernemanta mamikitra mafy ny Prime Ministre ny filoha. Mahajanga tsy voaresaka tamin'ny fisokafany sisy tany, mitaraina ireo mpisehatra eo amin'ny tontolon'ny fizahantany. Zoma raika amby folo Martsa 2024 ankafaliana sy ampitiavana indray. Tompoko lahy sy tompoko vavy ny tsy diako ny tokantranonao amin'ity ariva ity. Tonga sondry ianao atao anatin'ny fampalalam-baovao ny fahitalavitry ny MBS. Koa dia manasanao hampanajanona sy ampitiavana tenako hanaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Araka na rahantsika atao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia nitafa tamin'ny mpanao gazety teny Anosy androany ny fianakavian'ny mpandraraha mbola rajona izay efa nigadra teny tsy hafana nandritra ny 3 taona izay mbola miandry fitsarana azy hatramin'ny androany. Tsindry avy any ambony no antony hoy nambaran'ny fianakaviana izay mety afara hatramin'ny famonoana ho faty ankolaka ity mpandraraha tamin'ny andron'ny filoha teo aloha ery rajona ary mampianina ity. Ravy Razafy Mahena, Tokara Marola. Fiampangana miisa 3 nampidirana ny mbola rajona tany tsy hafa. Mifono zavatra ambadika nefa izany no mpisolo vava azy satria misy diatana n'olona ambony ary tsy mpametraka dosie no manao tsindry amin'ny fitsarana antarana ny fitazomana amponjy ity farany. Ny taona 2024 ny samborana azy no nisy nangataka 10 miliara ariary mbola rajona ho takalo ny famotsorana azy saingy tsy nanaiky nanome. Namorona dosie ary ny afara tamin'ny fanagadrana nandritra ny 3 taona tsy misy fitsarana izany. Nisy fampiatsona ny tenako tamin'ny alina iny nolazaina fa mitady ny ministry ny fitsarana. Tonga tany amin'le toerana ny tenako ary tsy olona n'importe qui fa olona manamaizy azy any amin'ny fitondrana. Ny zavatra nolazaina tamin'izay dia hoe asaivo mandoa vola 10 miliara aminay andre matombola rajona dia tsy mifanala plume isika. Inona ny tombotsoa na iza ny mahazo tombotsoa amin'io fikasana amono an'Andriamatoa mbola rajona io. Raha ny vaovao azoko tamin'ny tompona andraikitry ny fonja dia olona tia mifampanaovana ambony aty Anosy no manome an'le baiko fa tsy any amin'ny pôle anticorruption. Nitranga tatoato zany hoe nisy any izy io taloha fa tatoato dia lasa saika sesilany le izy misy baiko tonga ao amin'ny taleny ny fonjabe ny tsy hafa hoe alefaso ao andavaka ao anatina trano anankiray sady tsy misy oxygène firy no misy olona amanjatony no asiana olona marary misy sérum sy tokony asiana oxygène fa na le toerana asiana le bouteille d'oxygène ara tsy misy. Ny dikan'izany dia tsotra amiko dia hoe alefaso ao io ho faty. Manany fahasalamana nefa ny vadiny izay manao antsoavo amin'ireo tompony andraikitra ny tsaboana azy sy ny any tanterana ny fotoam-pitsarana. Raha ny lalàna tokony volana jolay farany teo izay nahavitany famotorana rehetra no efa nivoaka ny fonjy mbola rajona. Nanamafy ny mpisolo vava azy fa tsy tokony hisy anenjehana azy intsony ary efa afaka madio ny tenany. Efa maro moa ireo mpitsabo nidina izay nolazain'ny maître Erika teo, nanamarina fa tena marary izy. Ary teo ihany koa ny tompona andraikitra ao amin'ny fitsarana tamin'ny herinandro lasa teo nandalo tany ary manamarina ihany koa fa tena tsy salama mbola rajona. Raha ny kany tsy hafa manokana zao dia izay nolazain'ny maître Erika zay nisy mpitsabo ihany taloha fa efa tsisy amin'izao fotoana izao. Ka raha sanatria izany marary ny olona anankiray dia sanatria ve ho condamné ho faty izy zany ve zany ny tanjona andefasana ny olona any amin'io toerana io. Raha nangina foana zahay hatramin'izay dia androany zahay tena mangataka mba hanomezana anazy fitsaboana araka ny tokony ho izy, ny hanomezana anazy ny zony maha olombelona ary indrindra re tompoko ny fitsarana hafainganana ny fitsarana araka ny rariny. Izay foana ve no mahazo ireo olona manohitra ny fitondrana mipetraka eto? Lasa toy ny fahavalo-pirenena izy ireny ary tsy misitraka ny zoma olona azy indrindra rehefa any amponja. Il Roli Mercia izao ministra ny serasera teo aloha namoronana na dosie ary mbola voatazona ny amponja hatramin'ny androany nefa ihany koa marary. Mbola rajona ihany koa izay mampia ihany fahasalamany.
lafa mavaon'ny toekarena miakamidina ny vidin'ny solika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena amin'izao fotoana izao tsy azo idivirana nefa ny fiakaram-bidy ho antsika eto Madagasikara hoy nambarany mpahay toekarena iray. Ireo mpitatitra zotra nasionaly no nanaovany Ravy Razafimahenina sy Tokira Marola fanadihadiana momba izay androany. $10,000 ny iray barila ny solika eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena androany. Ny eto amintsika $400 ny iray litatra ny lasantsy ary $303 ny iray litatra ny gazoil. Tsy azo idivirana ny fiakarana ioatra io vidiny efa ny taona 2024 anefa. Maro sady ireo mpitatitra no efa mikaikaiky ny mety ho voka-dratsiny raha izy tokoa izay fiakarana izay. Ho an'ny Andriantiana, mpitatitra zotra mahajanga, indray mandeha monja raha misy no mihetsika ny fiarana anatin'ny iray volana amin'izao. Mahatratratra amin'ny 3 hetsara ireo anefa ny vidin'ny solika, tsy voatery feno ny toerana Vaovao Mbs Zoma amin'ny sarandalana $400 ny olona iray. Ny kojakoja ny fiarakodia izay mifandanja amin'ny vidy solika mandroso sy miverina na latsaka kely an'izay. Raha anao ny kajikajy tsotsotra, lany solika sy fikojakojana ny vola miditra ho an'ny mpitatitra toa azy. Mateo antoka ny mpitatitra ary vao maika tsy homana raha miakatra ny vidy solika. Tsy azo antenaina ho asa mahavelo araka izany fa tsy maintsy ilana vadinasa. Dia izay zao raha par rapport amin'ny firean'olona, raha hoe juste tonga dia olona fotsiny zany no entina eto dia tena tsy mahaleo ansara ny vidiny. Tsy mahaleo ansara ny vidiny zany. Dia tsy maintsy ohatrany hoe mba mitondratondra colis kely ohatr'izay dia ohatr'izay mba hoe tena mba ino no mamenomeno amin'ny versement eo. Ny frais moa zany zao eto mipetraka hoe $40,000 zany, zay zany no tena tokony hoe izy. Zay mihitsiny e, zay zany frais eto. Dia zay arakarak'izay koa le carburant zay teneniko zay eo amin'ny 1,250,000 à 1,500,000, misy ara mihoatra an'izay. Arakaraka le tôbila koa io misy zany tôbila na lalana koa efa tena ratsy e. Ny réparation be da be isaky ny tonga avy any anao, misy ny entretien be da be, ny toa vola azonao avy any ara tsy ampy anaovana réparation fa misy sasany tonga dia miditra mihitsiny. Miditra manao prêt mihitsiny anamboarana le tôbila hoe mba handeha tsara le tôbila zany. Dia zara le olona le sarandalana koa tsy dia zakan'ny olona koa ny tena marina, satria le sarandalana nisan'le fiakaran-kely iny teo a. Dia raha malala nefa le izy amin'ny vidina pièce sy ny vidina carburant moa zany zao hoe hiakatra io. Dia raha vao hiakatra io solika io zany zao dia tsy hay hoe ahoana hoe ampiakarina indray ve zany le frais, mety tsy ho zakan'ny saramabe-bahoaka intsony le izy amin'izay. Tia tsy mahavelona zany ty, zay ny tena marina. Ho an'ny mpitatana ny tombo fiantsonana andotam-penaka, goavana ny fiantraikany vidy solika ho an'ireo mpitatitra izay mety hampiakatra ny sarandalana ihany koa. Misedra olana hatrany ny fitaterana raha tsy hitanisany fihibohana, ny rivo-doza ary ny faratsin-dalana izay samy niteraka fahavoazana ho an'ireo mpisehatra amin'izany. Fa dia miandry fotsiny hoe inona zavatra mety hiseho amin'izay mety ho fiakarana izay. Dia ao aorianan'izay vao mety misy zavatra hoe ahoana ny ahafahana velona amin'ny seha-pitaterana, satria efa averimberiko foana fa ny seha-pitaterana tato ato atao eto anatin'ny taona vitsivitsy dia tena misedra olana tanteraka mihitsy. Teo ny resaka lalana, teo nisy ny tsy fisokafana tamin'ny Covid ireny, eo ihany koa ny resaka cyclone izay nisy teto amintsika dia tsy fafahandreo asa pitaterana ny asa araka ny tokony izy. Dikan'izay efa misedra olana tanteraka mihitsy zany zao. Fanampin'izany ny fiakaran'ireo kojakoja fampiasana amin'ny fiarakodia dia manana olana mihitsy satria dia miakatra izay tsy izy. Eo zany mety hoe solika sisa no andrasana dia miandry an'izay mety ho fanapa-kevitra ao aorianan'izay. Vahaolana maika no takiany mpitatra amin'ny mpitondra fanjakana. Ireo kompania solika izay marihana fa mbola manana trosa tsy voaloha, maika fa mbola hiakatra indray ny vidy solika izay midika trosa hafa indray. Vola ina nefa no hanoneran'ny fanjakana izany, raha miakatra indray ny vidy solika, ahina izy fipoahana ara-tsosialy ny vokany no ny fahasahiraniny izay efa vesatra mbola hiampy izany indray. Vaovao ny fifamoivoizana izay hatrany taksi be ao amin'ny zotra dia mampitoy ny vato sy vasakosy iray indray no voasazy rehefa nampijanony mpandeha ny arivan'ny 7 Martsa lasa teo. Araka ny voalaza dia nameno mpandeha teo amin'ny fiantsonana ilay antsoina hoe Sarimasina tao Ivato ity fiara-pitateram-bahoaka ity zany. Efa notenen'ny zandary ny asa tao an-toerana ny mpamily fa tsy maintsy aterina hatrany amin'ny farany izany hoe tonga hatrany vasakosy ny mpandeha rehetra. Tsy izany anefa no niseho fa mbola nampidiny izy ireo teo talata maty any ireo mpandeha tao anatin'ny taksi be netiny Kantaraina sy nanao ny antso avo tamin'ny tompon'andraikitra tao amin'ny commune ireo mpandeha ireo.
nampanatsoina avy hatrany ny tompon'ny fiara, ny mpamily sy ny mpanampy azy nanambarana ny fandikan-dalàna nataon'izy ireo ary dia niaiky izany ireto farany avokany nampidirana ambala-pamonjana mandritra ny 10 andro ilay fiara. Tsara moa ny manamarika fa mety afara amin'ny fanesorana ny fahazahon-dalan'ny taxi be tsy afaka hiasa sy hitrandraka ny zotra miazo any vato sy ny sazy misesesy sy ny tsy fanaran-dalàna raha nambaran'ny sekretera jeneraly commune ny vato hatrany. Vaovao avy any Majanga, mahatsiaro nataon'ny mpitondra fanjakana anjorom-bala tanteraka ireo mpisehatra ao anatin'ny tontolon'ny fizahantany any Majanga tamin'ny fisokafan'ny sistan'ny Madagasikara indrindra fa nimpiasika ny zotra iraisam-pirenena tamin'ny di Martsa lasa teo. Mitatitra amintsika ny Antsipriany momba izay namana mpanao gazety Samamonjy MBS Majanga. Tsy voaresaka mihitsy tamin'ny fanokafanan'ny sistany makany velany indrindra moa fa eo amin'ny zotra iraisam-pirenena ny Majanga voalohany eo amin'ny sehatry ny fizahantany. Somary gaga ireto office régional ny tourisme eto Majanga tamin'ny fanapahan-kevitra ndraisina tamin'ny faraparany anandro teo eo amin'ny zotra iraisam-pirenena zany. Tsy voatonona mihitsy ity Majanga ity. Manana na izy azy Majanga amin'ny sehatry touristique indrindra moa fa avatsy ny Nosravavy, Mayotte sy Comore. Mitaraina izy ireo mba ho jareo fanjakana akaiky ny tokony anokafana azy eo aingana dia aingana. Lona ny taratasy avy any ministera mikasika ny fanokafana ny sistany Madagasikara dia gaga ihany zahay opérateur touristique eto Majanga fa tsy misy mikasika any mihitsy tao anatiny izany hoe amin'izao fotoana zao Majanga dia midy tanteraka satria tsy misy vol voaresaka tao anatin'io décision io. Ka manaitra zany zay opérateur touristique eto Majanga hoe sao dia mba tokony jerena ihany ny mikasika ny Majanga satria dia lasa mitokamonina ny Majanga. Tsy vita ny vol zany efa tsy misy fa eo koa nefa ny lalana izay efa hitantsika koa fa dia tena efa ratsy dia ratsy ary raha entsika tato ato dia mirongatra mihitsy ny insécurité amin'iny RN4 iny. Ka zay zany eto dia azadino fa mamelona fianakaviana maro raha nisehatra ny fizahantany eto Majanga. Misy ireo établissement efa nikatona betabe tamin'ireny roa taona lasa teo ka zao zany dia tena talanjona izahay eto Majanga fa mbola adino indray Majanga tamin'ity indray mitoraka ty. Mamelona vady aman-janaka avokoa ireo mpandrara ireo amin'izao fotoana izao nefa dia izao no mahazo azy. Nanomboka tamin'ny fiandohan'ny nisiny levan'aretina teto Madagasikara dia ny tanteraka Majanga ary mitokamonina hatramin'izao. Hita sy taratra zany amin'ity fanokafana izay tsy tafiditra Majanga ity ka manaitra sy miantso vonjy mihitsy aza izy ireo. Efa miantso vonjy ireo fianakaviana izay mivelona amin'ny sehatra ny fizahantany eto Majanga. Ny zavatra angatahana dia tsotra, sokafy ny vol Mayotte. Io anisany mampidi-bola, mampiditra devise ho an'ny opérateur touristique eto Majanga. Io ihany ny vol extérieur tonga eto Majanga. Taloha izahay nanana ny La Réunion izay efa tsy teo izao zany izay tavela izay misy 2 vols minimum par semaine taloha dia tapaka koa zany zao. Ka izay no angatahanay opérateur touristique eto Majanga mba ho isokafana io vol io. Vaovao ny trangam-piarahamonina dia nisy fipoahana vanja nandritra ny fampiarana makasika ny antsoina hoe explosif ny arahan'ny mpianatra ho manamboninahitra manokana atao amin'ny akademia miaramila any Antsirabe androany. Vokany dia mpianatra ho manamboninahitra 7 atao amin'ny toeram-pianarana naratra mafy ka voamafy ny 2 tamin'izy ireo amin'izao ariva itenenana izao dia fantatra fanamony ainy ny iray amin'ireo mpianatra naratra rehefa voamafy vokatry izay fipoahany vanja izay. Vaovao ny fampianarana dia nitondra faisana vokatry ny fandalovany rivo-doza Batsiray sy Eminaty ny CEG ao Manakarabe. Fantatra fa ny 570 isanjato ny tapasimbana araka ny loharanom-baovao. Fantatra ihany koa fa nataon'ireo traboina any an-toerana kitay ireo dabilio tokony ampiasain'ireo mpianatra ka dia voatery mipetraka amin'ny tany ireo ankizy rehefa mianatra. Mbola tsy nisy tompon'andraikitra ny tonga anjery ny zava-misy anefa na dia mifanila bondindrindrina amin'ny zabraon'ny faritra sy andalovan'ireo mpiasa ao anatin'ny zabron ministera ny mponina aza ity sekoly ity. Vaovao ny fanatanjahantena dia tsy alandro amin'roa mihitsy ny fitantanana ny baolina kitra
eto Madagasikara izany. Mbola anatin'ny tsy fankazona tanteraka ireo mpikambana ao anatin'ny FMF hatramin'ny androany ary efa tonga hatrany amin'ny fitsarana mihitsy aza moa ny raharaha teo aloha teo nitondra ny fanehoan-keviny sy famakafakana momba izay indrindra moa androany iramasy mpamakafaka baolina kitra raha niresaka tamin'ny Zavandriamaefa sy Mateo Prince. Misavy ritaka hatrany ny fitantanana amin'ny baolina kitra eto Madagasikara. Ireo komity mpanatanteraka eo anivon'ny FMF izay mitakina ny sorana ny Raoul ary Zakarabekoto tsy ho filohan'ny FMF intsony ka nitondra izany teny anivon'ny fitsarana. Mitsipaka izany anefa ny filoha-lefitra voalohany eo anivon'ny FMF izay napetraka Raoul ary Zakarabekoto isolo-toerana azy noho izany ivelany. Nambaran'ny mpamakafaka baolina kitra nefa fa tafiditra tanteraka ao anatin'ny politika ny tontolon'ny fitantanana amin'ny baolina kitra ankehitriny. Tsy teny hafa ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena dia aza adino fa président ligue menabe jusqu'à antsika miresaka izao zany. Ary mahafantatra tsara ny fomba fitantanana ny baolina kitra malagasy. Manana ny parti an'izy izay verina fa amin'ny comité exécutif miaradia aminy. Ireo nefany no manao an'izao fitoriana isan-karazana izao eny anivon'ny fitsarana. Izay ny efa niresaka hoe tsy any amin'ny fitsarana mihitsy ny raharaha fa any amin'ny tasy tribunal arbitral sportif. Izay zany no tokony tondrany azy. Efa fatany anefa an'izay fa tsy anana ny rariny izy raha izay zavatra mitrango izao zany anatin'ilay izy. Ary za mino fa tsy maintsy sazy ihany ilatsaka ho an'i Madagasikara. Izay veny tsy anomanantsika ny fifaninanana resam-pirenena ny kalina zany 2023 fa fatany io fa misy ambadika politika ao anatin'izao raharaha rehetrarehetra izao. Totosan'ny Martsa lasa teo moa ny fitsarana io disadisa eo anivon'ny FMF io. Nalarobisy Martsa lasa teo kosa no nivoaka ny titim-pitsarana ka nilaza ny tsy mahefa izany ny fitsarana malagasy. Ho simba tanteraka araka izany ny tontolon'ny baolina kitra eto amintsika ho hatrany ity mpamakafaka baolina kitra ity raha izao foana ny zava-misy eo anivon'ny FMF. Ny vaovao miresaka iraisam-pirenena dia mbola mitohy hatrany ny fanafian'ny tafika Rosiana ny Ukraine hatramin'ity androany ity. Ankoatra ny fanakanana ireo sivily tsy voaka atao an-tanànany maromaro atao Ukraine izany dia nisy ihany koa androany ny daroka bomba nataony Rosiana. Mialy raronombana tahirinena. Mitombatra ny isan'ireo olona misafidy ny voaka sy andositra hiala ao Ukraine manoloana ny fanafiana ataon'ny Rosiana ao amin'ity firenena ity. Nitota amin'ity androany ity izay fikasana izay, saingy noravain'ny tafika Rosiana tamin'ny alalan'ny fanakanana ireo olona tsy voaka tao an-tanànan'ny Mariupol sy Volnovaka izay nodidin'izy ireo tanteraka. Tsy vitan'izay fa mbola nanantanteraka fanafiana nabagabaka sy nanjera bomba atao Dnipro tanàna afovoan'ny Ukraine ihany koa ry zareo Rosiana. Sekoly akanjaza sy trano fonenana lehibe iray any amin'ireo faritra misy ireo sivily anola tsipatra tamin'izany araka ny loharanom-baovao avy eo anivon'ny sambana vonjitaitra Ukrainiana. Nanameloka tanteraka ireo fihetsika nataon'ny tafika Rosiana ireo ny filoham-pirenena Ukrainiana Volodymyr Zelensky androany. Ity farany izay nanambara fa mandidina ny irahetsy ny olona afaka niala tao amin'ireo tanàna hafa ao Ukraine tao anatin'ny 2 andro lasa rehefa tratry ny ady raha toka izao niara-ny fanakanana izao ny tao Mariupol sy Volnovaka. Araka ny antotany safarany navoakany teo anivon'ny firenena mikambana moa dia efa tafakatra hatrany amin'ny 5 mety sy 4 tapitrisa ny isan'ireo olona efa nitsoponenana tany Ukraine ka ny 4,000 sy 1 alina sy 1 hetsy amin'izy ireo dia teratany Ukrainiana. Ny filan-kevitry ny fiarovan'ny ONU izay nanantanteraka fivoriana androany noho ny fangatahan'ny Rosia raha toka mbola variana miapanga tsy misy borofo any États-Unis amin'ny hetsika ara-biolojika ao Ukraine ny Moscou. Fa nisy moa ny fanambarana nivoaka amin'izao ariva izany hoe amin'izao ora itenenana izao izany hoe fanambarana navoaka ny antoko politika malagasy miaramiainga na ny antoko MMM izay tarihan'Andriamatoa Ajo Andriananarivelo androany izay milaza mazava fatsandray anjara ao anatin'ny gouvernemanta manaraka intsony
ny antoko malagasy miaramainga na ny antoko MMM izany. Antony ny fatsapahan'izy ireo fa tsy mandeha amin'ny tokony ho izy intsony ny fiarahana sy ny fitantanana ny raharam-pirenena misy eto Madagasikara izany. Eo ihany koa ny fahatsapana fa tsy mafeno fepetra an-takina amin'ny fampandrosoana ny raha misy eto amin'ny firenena intsony. Nandritra ny fivoriana izay nitanterahan'izy ireo androany moa no nandraisany antoko izany fanapahan-kevitra izany. Ny fantaniana-by tonga ao an-tsain'ny mpanara-baovao amin'izany fanambarany antoko MMM izany moa dia ny hoe hosay ametra-pialana mialohan'ny famoahana ireo anaran'ny mpikambana vaovao anatin'ny gouvernemanta ve izany Andriamatoa Ajo Andrianarivelo, satria moa dia fantatra hatrany ity mpanao politika ity dia nisan'ny ministra atao anatin'ny gouvernemanta Tsay Christian hatramin'izay ary dia olona akaiky an'Andriamatoa Andry Rajoelina. Anasantsika araka izany ny toen'izay vaovao izay. Afa nisan'ny vaovao mbola mitana nisan'ny mpanara-baovao tamin'ity herinandro ity kosa ny mahakasika ny fanovana mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta. Ny fanovana gouvernemanta nefa dia tsy midika ho fanovanan'ny Prime Ministre. Inona tokoa raha izany no antony amikiran'ny filoha ny Prime Ministre amin'izao fotoana izao. Fanatediana nataony namana mpanao gazety Jessica Miray sy Andry Rakotomalala. Enim-bolana ny faha 15 ny volana febroary teo ity gouvernemanta ankehitriny ity. Namoaka fampitaham-baovao ny fiadidinan'ny Repoblika ny 9 Martsa teo fa iroso amin'ny fanovana gouvernemanta. Ny fanovana gouvernemanta nefa tsy midika fanoloana na fialan'ny Prime Ministre. Antony telo ihany hatreto no ahafahana manala Prime Ministre. Andiny ny faha 450 anaty lalam-pandrenana, ny voalohany ny fametrahany fialana, faharoa no ny fanaovany fahadisoana lehibe na ny tsy fitezana goavany eo amin'ny asany en cas de faute grave ou de défaillance manifeste. Ao amin'ny andiny ny fahatelo amby zato, fifidianana ataon'ny solombavambahoaka amin'ny alalan'ny fitsipaham-pitokisana na motion de censure. Efa taona izay no na Prime Ministre Tsay Christian, izy ihany koa ny Prime Ministre nitety fitondrana roa samihafa. Inona izany no amikirana mafy ity Prime Ministre ity? Ilay ilazana foana fa mifankafantatra dossier tokoa ve reto mpitondra ireto? Raha araka ny lalàna mantsy, tsy efa défaillance manifeste ve ny zava-misy ankehitriny? Ny tsy fahaizan'ny gouvernementany? Raha tsy ilaza, afa-tsy ny ampahany amin'ilay teboka napetraky ny solombavambahoaka aty nandritra motion de censure. Ny fiakarany vidim-piainana, ny tsy fahaiza mitantana, ny tsy fanajana sy fanitsakitsahana lalàna ataon'ny mpitondra, ny skandale mifandimby ataon'izy ireo. Mampieritreritra ny fitazonan'ny filoham-pirenena amin'ny Prime Ministre anatin'ny fotoana maro na dia nahitantsika hoe tsy fambiazana ary amin'ny lafim-pitantanana teto Madagasikara. Indrindrindra ny tsy fifehezana ny ministera ny arenakibon'ny tany izay ahitantsika nireny fanondranana harem-pirenena tsy ara-dalàna ireny. Noho izany dia fotoana izao tokony andraisan'ny filoham-pirenena fanapahan-kevitra mahakasika ny Prime Ministre sy ireo mpikambana ao anivon'ny gouvernemanta ary ny ety anivon'ny fanoherana dia efa nanambara ny fangatahana izay fitsipaham-pitokisana izay amin'ireo mpikambana rehetra ao anatin'ny gouvernemanta. Raha tsy izay mantsy ny zavatra mitranga dia mety hiverina toy ny teo aloha ihany ny zavatra misy raha ohatra ka ampahan'olona fotsiny no vaina ao anatin'ny gouvernemanta. Tsara ny mampatsiahy fa didina avoaka ny fitsarana avy moa malalam-pandrenana nametrahany ity Prime Ministre ity ny faha 4 ny volana Jona 2024. Izy no natao Prime Ministre ny fiaraha-mitantana na PM de consensus tamin'izany. Anisan'ny nametrahana azy tamin'izany ihany koa ny anomana fifidianana madio sy mangarahara rekeny rehetra. Ny raha nahita nefa ny fifidianana nahitana doublon mahery ny iray tapitrisy. Raha ataony fanisana fa ninenina amin'ny fanovan'ny gouvernemanta ity amin'izao ity hatramin'ny na Prime Ministre azy ny 2024. Indimy kosa tamin'ity fitondrana ity. Ny 14 Jolay 2024, 20 Janoary 2024, 20 Aogositra 2024, 10 Aogositra 2024. Raha 20 ny mpikambany gouvernemanta an-taona 2024, efa nampiakarina 20 ny fanendrena farany teo. Raha tsy izay no amaritana ilay défaillance manifeste dia inona? Afasiasalany ny fanakevitra ireo mpanao politika sy ny antoko politika mikasika ny zava-misy eto amin'ny firenena ankehitriny. Ny fondrana antoko avy amin'ny kitany Madagasikara no nitondra ny fanehoan-keviny tamin'ity androany ity. Voalaza tamin'izany fa fanjakana tandrametaka sisa no misy eto amintsika karary ny raha mikorotana tahaka izao ny fiainam-pirenena eto Madagasikara. Ny zavandriamaefa Mateo Prince.
miombokevitra tanteraka amin'ny solomahoaka voafidy tamin'ny alalany antokotiako Madagasikara izay nangataka ny fandravana manontolo ny gouvernemanta tamin'ny alalany motion de censure na ny fitsipaham-pitokisana ny avy eo anivon'ny CRN. Ny premier ministre mihitsy no efa tsy mahafeny ekipany intsony hoy Tabera Christian ka tsy mahagaga loatra raha ahitana skandala tahaka ireny foana ireo mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta. Mitaky fandravana ray manontolo ny gouvernemanta aloha ny avaty zay vao tokony ho atao le nouvelle formation ny nouveau formation de gouvernement zany hoe mialatra amin'ny premier ministre aloha fa tsy misy an'izany rehefa remaniement partiel zany fa changement ny gouvernementa zay ny zavatra tokony ho isy fa sy remaniement zany membre ny gouvernementa reo mba manao ny asany fa takomany scandale be zay ataon'ny sasany isan'andro ka hoy zao hoe vaolana reny natolotsy ny député Timma reny reto zay de manao relais hoe ataovy ny fandravana ny gouvernementa ray manontolo ary ataovy ampisainana tsara sy ampandinina tsara monsieur le président sao de mijabaka impanimpirina eo nzay satria ao anatin'ny telo taona raha tadidiko tsara mety misy inefatra zay ngamba raha tsy indimy manova gouvernementa foana tsy fataon'ny fitondram-panjakana satria tsy kilalao ny fandravana ny gouvernementa. Tsy azo idivirana ihany koa anefa ny tokony hirosoana amin'ny fikaonando nasionaly izay efa notakin'ny mpanohitra hatramin'izay ho iatrany Tabera Christian. Nambarany fa tsy hisy raha manjary izany eto amin'ny firenena raha toka minimikipy tolo-kevitra narosany mpanohitra io ny mpitondra fanjakana. Kanefa no izy mialohan'izany rombay aloha le dinika nasionaly mba ho stable le gouvernement ho avy eo hiatrika an'le fifidianany arahana dikany sy tokony andrava gouvernement fa anangam-pahavalo indray ianao andry matofilo satria le dinika nasionaly tsika mbola resa be miroso aloha sika dinika nasionaly de miainga avy ao anatin'io dinika nasionaly io no mety hananganana gouvernementa ahafahana miroso amin'ny resaka fandaminana ny code électoral ny refonte ny liste électorale sy ny opération karapanondro satria mbola be da be tsy manana karapanondro amin'izany zay ny vaolana sy ny sosikevitra oetinay avy aty raha ohatra ka tena ho ataotsika jeu madio izy ny fomba fitenin'ny tanora na lalao madio fa raha ohatra ka gouvernementa ho tefitefena eo ndray sady anangam-pahavalo no anakorotana an'le fividianana ho avy eo ka atonga le sy fifakahitagna eto. Namafisin'ny tipana politika ity hatrany fa tsy mitaky fiaraha-mitantana mihitsy akory ny mpanohitra raha mandroso sosikevitra tahaka izao. Mitoetra kosa ny etsika fizarana boky ataon'ny solombavambahoaka Alain Ratsimbazafi amina sekoly miankina amin'ny fanjakana ao anatin'ny distrika na Tsimdrano. Androany dia ny CEG Ambotavo ao amin'ny commune Nambavahatokana indray noho ny sitraka izany. Jessica Miray sy Andry Rakoto Malala. Toy izao ny sekoly ianaram-pianatra eto amin'ny CEG Amboatavo, commune Nambavahatokana. Tsy hoe tanàna lavitra akory fa minitra visy miala ny renivohitra fotsiny. Misy mangalatra ny varavarana, ny dalage potika de potika, tsy misy jiro, tsy misy plafond. Tsy ampy ny efitrano ianaran'ny mpianatra ka nanangana ity efitra telo ity ny fikambana ny ray aman-dren'ny mpianatra. Sainky tsy ampy ny entimanana ka rehefa afaka ny ianarana dia nampiasaina aloha. Saika toy izao avokoa nefa ny sehatra ny fampianarana eto amintsika. Salle de classe zany somary vitsy par rapport amin'ny isan'ny sekoly satria isan'ny mpianatra satria avec 12 sections zay 7 salles dia tsy atao zay mahavita azy ary mandeha 7 sur 17 anatin'ny andro azy raha hay miditra fito mirava midimy tena mitaraina kosa ny ray aman-dreny satria tsy ampy le ny fotoana ialan'ny ankizy ny fahasahiranany ray aman-dreny etsy andany ny fialan'ny ankizy any an-trano etsy andany tsisy fotoana maty mihitsy zany ny andro ao anatin'ny efatra. Ankoatra ny olana fotodrafitrasa, olana iraisan'ny sekolim-panjakana rehetra manerana nosy ihany koa ny karama mpampianatra. Raha ho an'ny madamy Anta manokana izao, 12 taona ny nampianarany sy ny nampiasa-panjakana azy. Tsy mbola nisondra ny karamany. Ny karama aloha dia kely ny karama zany hoe tsy motive zany zay le motivation zany ny problème anay tsy arakarak'le asa omena takina aminay ny motivation azonay mafy ny asa tsy mifanaraka amin'le zavatra iainanay zany ny asa ataonay fa mafy ny asa ohatra fotsiny zao hoe misy zany hoe zay latsaky ny 20 heures dia ho afindra tsisy resaka io fa tonga dia afindra any amin'izay école mila anao any ianao fa tsy maintsy plus de 20 heures zany ny heure-nao. Ho fanohanana ny fampianarana eto amintsika ny zaraboky fianarana 500 isa tamin'ity CEG ity androany ny solombavambahoaka Alain Ratsimbazafi. Ity izao ny sekoly fandimin'ny zaran'ny boky tato anatin'ny distrika na Tsimdrano.
Ankoatr'izay, nanome fanampiana simenitra ihany koa izy anamboarany sekoly ary nanome fitsaboana nify mamaim-poana ho anampianatra manodidina ny zato. Ny fantoka betsaka mahakasika ny fifidianana sy ny fomba fanaovana politika eto Madagasikara ireny no nisongadina tao anatin'ny fandarana miara-manonja androany. Natsikafiny solombavam-bahoaka sy ny mpanao politika nandritra izany fa tsy mahavita azy raha ity fitondrana Andry Rajoelina ity. Satrotra ny atafavoaka ny firenena mahalona ny tsy fahaiza-mitantana tahaka izao misy izao. Ando Miaratiana, Manora Andriamalala. Ampy izay ny kabraraka, ny fomba fanao maloto manoloana ny fomba fanaovana fifidianana eto Madagasikara. Antitra tery ny solombavam-bahoaka avy amin'ny antoko-tiako Madagasikara fa tsy maintsy hirosona ny fanaovana ireo fonty ny lisam-pifidianana ahafahana miantoka fifidianana madio sy mangarahara. Eo ihany koa ny hirosona amin'ny fikoanan-doha-pirenena anarenana sy anatsaran'izany. Ataovy mazava le fitsipo daloha fa samy mianatra tsika eto ary samy tompotany lazana samy tompotany fa aloha tsy mifanambaka aloha tsy mangalatra ny arepirentsika dia efa nangalara dia mbola ty amin'le zo fototra le fifidianana ndray no angalarina ao anatin'ny lista tsisy anaky an'izany tsonkosa eto hoe dia tsy maintsy atao nireo fonty ny lista électorale mila ny solombavam-bahoaka sy ny sénateur kosa ifidina izany hoe code électoral amin'ny lalàna amin'ny resaka CENI io fanatsaran'io CENI io miACC io mba irahany rehetra zany amin'ny session ordinaire manaraka zany tsy maintsy mametraka cadre juridique anankiray zany isika ahafahana hoe ahoana le crédibilité an'io fonty na lista électorale io raha ititsika nisy ny tena hoe filaminana ara-tsaina filaminana ara-politika filaminana ara-toekarena ara-sosialy dia tsy maintsy tomombana aloha izay zavatra hoe alohan'ny fifidianana. No mafisiny ity solombavam-bahoaka ity ihany koa teto fa ho sasapoana ireo izay mitady amingana sy anao kajikajy ampiadiana ny samby kiambana eo nivy ny antoko-timo iray tsy mivaky ny antoko ary manana fitsipika mifay azy ka ny fahantrana lalina izay iainany vahoaka ankehitriny no fahavalo iombonan'izy ireo. Misy foana ny timo ary jereo fa ifora valimana trano no mitantana azy ary jereo zany hoe olona pro-politika ao anatin'ny timo zany ampiadiana ny pro-politika sy ny maire ny pro-politika sy ny député samy député miala maina eo nareo hoe timo dia ray tsy mivaky olany andreo nareo tsy miady zany zahay miady ataonay dia ady amin'ny fahantrano miady amin'ity skandale zay ataonareo ty ary miteny zavatra tsy mety zany etaonay ary zay olom-bavitanay ary zany ny toromarika sy ny fidasaina nomen'ny flora falomanana anay. Ankoatra io no tsika foana ny solombavam-bahoaka ny tsy faiza mitantana ity fitondrana ity saika amin'ny tsipozipozy mahalonjany avokoa ny sehatra rehetra indrindra ny sehatra tsy miankina sy ny fizantany raha ny fanarenana nandrasany maro dia famonona ny mpandrarano misy eto raha tiana nefa ny ampandrosi ny firenena tsy misy afa-tsy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina izay izy mamorona asa ho an'ny malagasy no tokony ho atao laharam-pamehana. Anjara ny mampirisika ny entreprise privé ampivoatra ny asany ampisy ny orinasa maro eto amin'ny firenena izay ny afaka mampiditra olona mampiditra mpiasa maro eto amin'ny firenena ny vahoaka mila miasa zay vao afaka misakafo fa tsy hoe ometsika tosika karaza tosika foana dia anosika anazy mandra-parovintsika fa ny politika ampanjakana dia tsy manana mihitsy mila miasa reto vahoaka reto izay ihany ny afaka mampiroborobo an'ity firenentsika ity le fanjakana zany mieritreritra hoe olana be maro isan-karazany ato reto dia tosika ny solution aminy ty fanjakana ity tsy nivonina mihitsy tena hoe hitondry zany fa dia manao lasa manitsinitsina kely fotsiny zava-misy eny fa tsy manana ilay programme anasa maro. Dia izay ankoa ry tompoko lahy sy tompoko vavy netoko manakatona ny fotoanan'ny fampirahalaam-baovao atamin'ity androan'ity isaoraka ianao nanaraka izany hatramin'ny farany tahaka no mahazatra dia aza tonona ny fandarana global news avy hatrany no arainao aorin'izao fampirahalaam-baovao izao aorin'izay kosa ny andian-tantara na le antsointsika hoe série mitondra lohateny hoe Gli saison 17 sy 18 no araintsika aorin'izay kosa ny horonan-tsary indray miseho mitondra lohateny hoe Paidert ny sampana fampirahalaam-baovao ary dia mametraka ny veloma mandrapitafa ho amin'ny rahampitso indray tompoko lahy sy tompoko vavy. Vela amin'ny tompoko.